ilay soratra masina izay mitahiry fahamarinana natao hidiniana. Izany no loha-hevitra zay rahantsika mandinika hatray ka nasako anao amin'ity maraina ny alakamisy 5 volana desambra. Miarabanao sy ny ankohonanao andeha amin'ny lalàna fahatanana no anorantsika izany fampiarabana izany, ary atolotranao ihany koa ny firarian-tsoa izay omenanao tahin'Andriamanitra ne ianao sy ny ankohonanao, ary ny fiadanan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy. Andeha hiaraka hivavaka isika ranomboka izao fiarahana mandinika ten'Andriamanitra izao. Andriamanitra rainay any an-danitro, indreto ny ray izahay tafavory tafahoana andinika ny teninao, tomoera tompo aminay, ary eo ka mba hita fitia eo anatrehanao zahay, ka ny teninao zay rahanay midinika dia mba hitondra soa, hitondra fiainam-baovao ho anay. Anaran'i Kristy nangatana ny vavaka. Amen. Ny soratra masina mitahiry fahamarinana natao hodiniana. Ry mpiara-mianatra namana isiny miara resy lahatra amiko ianao fa mitana anjara toerana lehibe ny soratra masina, satria ny soratra masina no fanambarana momba lay lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ny soratra masina no mitahiry ny fiainana, ny lalana ary ny fahamarinana. Koa noho izany ilaina ny mandinika azy. Zao no afatra napetraka Jesősy ao amin'ny filazantsara an'izao na 5 ka ny 9:7 ka hatramin'ny 9:20. Zao no falazanteny. Ary ny teniny tsy mba mitoetra ao anatinareo satria tsy mino izay niray ianareo. Dinionareo ny soratra masina satria ataonareo ao fa ao aminy no anananareo fiainana mandrakizay, ary ireny no manambara. Kanefa tsy mety manatona ianareo hanananareo fiainana. Misy antso atsika eto. Dinio ny soratra masina. Dinio ny soratra masina satria ny soratra masina no manambara ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana, no manambara Jesősy. Ny soratra masina no manambara atsika sy manome atsika ny fiainana mandrakizay. Ary zava-dehibe no omeny ny soratra masina atsika. Ny afatra mieloha ny fisarahan Jesősy amin'ny mpianatra dia mba hitazonan'izy ireo ny fandiniana ny soratra masina. Tsy lahatsoratra momba ny siansa tsy akory ny soratra masina amin'ny Baiboly. Tsy manazava amin'ny fomba fizarazarana ny atoma sy ny zavatra maro samihafa akory ny Baiboly. Fa ny Baiboly dia manambara atsika n'Andriamanitra. Ny Baiboly dia manambara ny fisian'Andriamanitra, ny anjara asan'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao. Ny Baiboly no manambara atsika ny hevitry ny fiainana ankehitriny sy ny hevitry ny fiainana amin'ny ho avy. Noho izany amin'ity androany ity dia zao no afatry ny ten'Andriamanitra izay voasoratra amin'ny bokin'ny Kolosianina 4 ka ny 9:5. Afatra ho anao. Hoy ny voalaza ny 9:5. Aoka ny tenin'i Kristy hitoetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra, dia mifampianaraka mifananara amin'ny salamo sy ny firana ary ny tononkira-panahy, mihira amin'ny fahasoavana ao am-ponareo ho an'Andriamanitra. Zany ny afatra. Satria ny soratra masina no manambara lay fahamarinana sy lalana ary fiainana. Dia hoy izy i Paoly manao hoe aokary ny tenin'i Kristy hitoetra betsaka ao anatinareo. Zao indray no afatra nambaran'i Paoly ao amin'ny bokin'ny Tesalonianina 1. Tesalonianina 1 toko 2 ka ny 7. Tesalonianina 1 toko 2 ka ny 7. Zao ny afatra. Ary noho izany izahay
Ary noho izany izay koa dia tsy mitsahatra misaotra an'Andriamanitra, satria rehefa nandray ny ten'Andriamanitra zay notorianay ianareo dia tsy noraisinareo ho tenin'ny olona fa arak'izay marina dia ny ten'Andriamanitra zay miasa ao anatinareo izay minoko. Rehefa saina mitoetra anatsika ny ten'Andriamanitra, rehefa mandinika ny ten'Andriamanitra isika araka le antso nataon'i Jesosy, dia aoka tsy ho raisinao ho tenin'ny olombelona izany, fa tena tenin'Andriamanitra zay mitondra fiainana manambaran'ny fahamarinana ho antsika. Ry mpiara-mitinika amiko, mino fa raisinao zany teny zany, ka ianao izao indrindra no andray ny tenin'Andriamanitra, ny soratra masina ho tena tenin'Andriamanitra, tenin'Andriamanitra velona hitondra soa ho antsika tsirairay avy. Dia hojefantsika ny filazantsara ny Jesôna toko 5:10. Filazantsara ny Jesôna toko 5:10 ka ny 9:1. Zao no afatra sady amarana antsika azy. Jesôna toko 5:10 ka ny 9:1. Dia hoy izy hoe: efa madio raha teo ianareo no ny teniko izay nolazaiko taminareo. Rehefa mitoetra ao am-pon'ny kristianina ny ten'Andriamanitra, rehefa dinihana sy vakiana ary raisina fa tena ten'Andriamanitra ny soratra masina, dia izao no tombontsoa omeny hoy izy hoe: efa madio raha teo ianareo no ny teniko. Mitondra fanadiovana ho an'ny isam-batan'olona ny soratra masina. Izay rehetra mampitoetra ny ten'Andriamanitra ao am-pony dia manana fahadiovana eo amin'ny lafy rehetra eo amin'ny fiainany an-davanandro. Iriko mba ianao izany, mba izaho izany. Andao mifampivavaka isika mba hahatonga antsika rehetra samy mba voadio ny ten'Andriamanitra. Inona tokoa moa ny fifaliana? Mihoatra zany hoe dada no dioviny ten'Andriamanitra, i neny no dioviny ten'Andriamanitra, ny zanaka, ny mpiray tanàna, ny firenena no dioviny ten'Andriamanitra. Andriamanitra ampitoetra ny teniny ao am-pontsika tsirairay avy. Ombanao an'izy, ombantsika mandritra sotrotromano izao. Dia hivavaka isika amarana ity fotoana ity. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, misaotranao izay noho ny amin'izany afatra sarobidy nomenao anay izany, dia afatra izay ahatonga anay andinika ny teninao, ampitoetra ny teninao aty anatinay, ary andray ny teninao ho tena tenin'Andriamanitra hitondra fiainana ho anay tsirairay. Dia rizo am-ponay izany, ary dia aoka izay hanana fanapa-kevitra fa anokana fotoana andinihana ny tena. Dia mitaizo ampiaino izao, mitaizy mahakasika anay tsirairay avy. Dia na iza na iza lehanay, dia aoka homba anay anenao, aoka ho ampy izara ho anay ny fahasoavana. Ny anarana Kristy nangatana ny vavaka. Amen.